miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana tamin'ny dian'io ty misy ny rindraona vaovao zay mitoetra any amin'ny tapany atsimo lakan-drano Mozambika zay tombanana mandalo manalavitry ny morotsiraka atsimony nosy atao anatin'ny 3 andro avy malefaka hatrany araka izany ny tsioka ny varatrazany ny abakabaka kosa na ny atmosfera dia miverina homaina amin'ny ankapobeny ankoatry ny tapany avaratry Madagasikara zay mety ahitana tanifindraona indraindray ho an'ny tapakandro hariva indrindrindrindra ao anatin'izay ny maripahana ihany koa dia somary misy fidinana ho an'ny tapany atsimo atsinanana fa amin'ny ankapobeny dia miverina miakatra tsikelikely ihany zay makany amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapitsy vao maraina misy ny zavana ho an'ny atitany Madagasikara indrindrindrindra ho an'ny voatany sy ny faritra atsimo atsinana ny nosy ny toetra ihany koa zay ho an'ny atitany avaratra manakaiky ny belanana sy ny any befandrina avaratra ny any manitsara mety ahitanan'izay zavana vao maraina izay ihany koa ny ambiny moa dia ny masoandro no mibatoerana tanteraka ho an'ny rapitso tolakandro misy ny orana tandrivindraona ho an'ny tapakandro hariva na ny takariva any zay ho an'ny distrika Anambilobe Ambanja sy ny an'ny Nosy be mety voakasika an'izay koa ny an'ny Benalana ny ambiny moa dia maina tanteraka ny andro na dia somary lovandraona ny faritra Savasy Ambatsoa ary ny toerana sasany ho an'ny voatany ny maripana vavinavina amin'izay andro ny rapitso izay 4 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ho an'ny voatany ary manodidina ny 4 telopolo ka hatramin'ny 7 telopolo degré Celsius kosa ho an'ny tapany avaratra andrefana raha ny any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Madagasikara kosa indray dia 3 telopolo ka hatramin'ny 5 telopolo degré Celsius ary ny faritra atsinanana 9 ka hatramin'ny 1 telopolo degré Celsius ny maripana ho an'izay rapitso izay ny alatsinainy misy hatrany ny zavona vao maraina ho an'ny atitany Madagasikara torak'izay ihany koa ny any amin'ny atitany avaratry ny nosy sy ny faritra atsimo atsinanana mety ahitana tandrifindraona ihany koa ho an'ny tapakandro hariva ny alatsinainy izay anany amin'ny takariva any mihitsy mety mbola ahitana ny tandrifindraona manakaiky ny distrika Ambanja sy Ambilobe hatrany moa no ahitana an'izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro indrindra aoriany zavona ihany koa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripahana vao vinavina mety manodidina ny 5 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany ary 20 ka hatramin'ny 2 degré Celsius kosa ho an'ny faritra atsinanany nosy ny any amin'ny tapany avaratra andrefana moa misy ny mafana indrindra hatrany satria dia misy hatrany amin'ny 7 degré Celsius maripahana vao vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay ny talata dia mbola mitoetra hatrany ny zavona amin'ny ankapobeny amin'ireo toerana zay mety ahitana azy nanomboka ho an'ny rapitso izany zany hoe ho an'ny voatany sy ny tany avaratra ny tanifindraona izay mandalo dia mitoetra hatrany ihany koa ho an'ny tapany atsimon'ny faritry Diana ny tapakandro hariva na ny maraina be no mety ahitana an'izay ny ambiny moa dia maina tanteraka hatrany ny andro raha ny maripana ho vinavina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ho an'ny voatany ary mbola miakatra hatrany amin'ny 7 degré Celsius kosa ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy ny ambiny tsy dia misy ny fivanagoavana andrasana mahakasika an'izay maripahana izay dia izay ny météo tamin'ny tian'io ty raha mpisindray fotoana manaraka veloma to